Izay ny amin'ny vaovao iny fa tsy marina ny filazana fa nandray vola tamin'ny Sinoa ny ben'ny tanàna Anteroka mikasika indrindra ny barrage ao Mamamba. Nomena fiam-potoana moa ny tantsaha fa izy ireo maka ny variny talohan'ny namahana ny barrage ny talata lasa teo. Claude Ara Solution sy Mami Rasoanaivo. Tsy mitombina ny filazana fa nandray vola tamin'ny Sinoa ny ben'ny tanàna Anteroka. Ireo tantsano nangataka mba tsy hovahana ny barrage raha tsy afaka nivasin'izy ireo ary ny herinandro lasa teo no nivahana izany barrage izany mba hidinan'ny ranon'ny Mamamba. Reny datsary no nangataka hoe oka aloha mba tsy sokafana tamin'ny fotoan'andro ny barrage fa mba mangataka izay 5 andro dia latsinainy zany jusqu'à zoma dia sokafana le barrage. Talohan'izay dia efa misy ihany koa ny olona tonga hoe sokafo barrage io dia efa tamin'izany mbola be dia be ny vary. Dia tapitra le vary zany dia tonga ny latsinainy. Rehefa tonga ny latsinainy dia mbola hoe alora pisao talata sokafana le barrage. Tiako resahana ary sanatria tsy maladio tena fa tsy nisy solo zany na me vola 30 millions zany hoe nomena be ny tanàna. Ka leo zany dia tiako manazava amintsika zany fa tsy nisy zany mihitsy fa endrikendriky ny olona tsy haiko hoe entin'ny fitiavana ny be ny tanàna angambany. Anisan'ny olana izay sedray ny tanàna Anteroka amin'izao ihany koa ny resaka fako. Hatrizay dia teny Ambohitrimanjaka no toerana fanadobina ny fako fa amin'izao kosa dia eny Ambohidratrimo no anatanterahana izany. Fanamby ary ny zavatra tena manahirana ary problema ho an'ny commune Anteroka dia ny fako ary miezaka mafy zay analan'ny fako ary misy ny fanarana tamin'ny zareo Ambohidratrimo ano fotoana anankiray toerana anankiray analiana fako satria izy tapoka taminay satria zay efa tanadity ny 70 taona no nanary fako iny lalana makany Ambohitrimanjaka iny ka anjao fotoana zao dia amboarina le lalana. Rehefa amboarina le lalana dia tsy azanaliana fako tony le lalana makany Ambohitrimanjaka dia toy zay nanao fanarana tamin'ny Ambohidratrimo fa diany zay manary fako ary voafetra ihany le fanariana fako iny hatramin'ny 28 na 29 février farany. Arak'izany dia ilaina ny fahitana toerana anadobiana indray ny fako ny commune Anteroka ka izy ny fionana amin'ny ministera eo anivon'ny fiadizinan'ny Repoblika misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana anaovana tatra mba hahitam-baolana.